Garaba mifanaraka ny ADB Live eto Ambohijafy ekara Masinda François Xavier indray no hitondrana anareo arao hatramin'ny farany azy. Ifaly miaraba ny ADB Live tonga soa eto Ambohijafy amin'izao andro zao. Mirary soa ho an'ny ADB sy mifandarina rehetra dia ndraiky hitany tesista Rakotomay Farisary izay efa nandray hita teto amin'ity zanam-piangonana ity nandritra ny 7 taona mahery tany ho any. Ity zanam-piangonana Ambohijafy ity dia ambany fiaroan'ny Masinda François Xavier diocèse Antananarivo ato anatin'ny distriktany Fianaravo eo ambany fiaroan'ny Masinda Joseph. Eto dia hiezaka mba hampahafantarana antsika menakavy momba n'izany atao hoe zanam-piangonana anankiray eto Ambohijafy izany, ary efa nankalaza amin'ny 20 taonany tamin'ny taona 2012 ary efa manomana sady ny pile lehibe ngamba kalazana ny 50 na 20 taona satria ao anatin'ny asa fanorenana ny fiangonana vaovao zay ao anatin'izao fotoana izao. Izay indrindra ny zany mba hampahafantarana antsika menakavy momba ny tantara n'ity Ambohijafy ity sy ny fivoarana fiangonana teto aminay. Ity Ambohijafy ity dia tanàna anankiray anisan'ny atao hoe malaza eto amin'ny diocèse Antananarivo satria ao anatin'ny faritra anankiray izay atao hoe malaza raha-toekarena eto amin'ny faritany Antananarivo izy ity amin'ny fandalanana voasary. Na izany koa aza nefa dia mbola misy antony anankiray atao hoe mampalaza azy dia ny hoe Ambohijafy tsy mihinako soa. Zany no antony anankiray tena mampalaza azy. Raha ny fiainan'ny fiangonana Ambohijafy no resahamonina dia izao no azo lazaina. Tao anatin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Ranavalona faharoa no nandraisana Ambohijafy ny vaovao mahafaly voalohany. Dia raha malala fa ny taona 720 sy 730 ka hatramin'ny taona 320 sy 730 nanjakan'ny zampanjaka izany. Tamin'ny 20 septambra 370 sy 730 tokoa matsy natao Montpera-Bar Babatemy Geneviève kely zanak'iray Zafy Zaka sy Zafy Marta ary ny mpiantoka azy tamin'izany moa dia atao hoe Ratsimisitra Pierre. Vao ray volana monja Geneviève kely tamin'izay. Tena zava-nisy maro izany satria tahirin-kevitra registre de batemy tao amin'ny distrikta no nahitana azy. Raha fotoana nisy ny batemy voalohany io fotsiny raisina dia efa nahatratra 100 taona mahery izy ankehitriny. Izany hoe zay zany na kristianina katolika romanina Ambohijafy. Araka ny tantara sy ny lovatsofina nolazainy ray aman-dreny anankiray Ramiandro Edouard dia nilaza marina izy fa araka ny fitantaran'ny ramanana Renibe aloha sy Renimboto Marcel Raibe dia efa nisy toerana maro natao trano fiangonana teto Ambohijafy. Tao amin'ny Ambohitrandriamanjaka ao Taboko atao ny toerana voalohany isan'ny Renimboto Marcel nisy fiangonana voalohany ary nisy nilaza raha fa trano zoro izy io. Dia nifindra toerana indray nefa izy io taty aoriana ka lasa tao Ambohijafy tapi-tanàna. Angamba mety ho marina tokoa zany ary azaverina fa tao nisy batemy voalohany satria ireo olona avy eo daholo no natao batemy voalohany teto. Ao ry Geneviève kely, Victor Fana, Jacqueline Zafy. Tao taoriana kely izay vao nanorina ny fiangonana kely teto avariky ny fiangonana lehibe izy. Itoerana misy ny fiangonana ity dia tany nomeny ngara ny vazaha Tomponarivo tamin'izany andro izany ka samy na tsy aro izany daholo ireo kangasisakely tavela ankehitriny. Ny fiangonana lehibe ankehitriny izay efa niravaina koa dia tamin'ny taona 1926 no nanorenana azy. Mbola ngamba misy toerana takilakely mbola atokantsika iresahana an'izy io. Raha izay zava-misy ary no ataon'iray mijery dia hita fa nahay nandray vahiny tokoa ny mponina ka na ny vahiny tsy malagasy ary dia Montpera no raisina tampitiavana. Raha ny sorona masina indray no resahana efa nambara fa ny batemy voalohany dia tamin'ny taona 370 sy 730 fa ny lamisa voalohany kosa dia tamin'ny taona 220 sy 730 araka ny fanambarana amin'ny tahirin'ny diocèse izany hoe 7 taona taoriana ny batemy voalohany vao nisy lamesa voalohany teto Ambohijafy. I Montpera Servaleny nanao ny sorona masina voalohany teto satria araka ny tahirin-kevitra teny amin'ny Montpera Petera teny Tsaramasoandro Amatroka dia Montpera Servaleny no tompo-paritany teto amin'ny distrikta Fianaravo nandritra ny taona 1898 izany hoe 770 sy 730 ka hatramin'ny 920 sy 700. Fa i Montpera Kazia dia ny 2 avril 770 sy 730 vao niserana ny ray mandeha. Dia raha ny fivoaran'ny fiangonana sy ny tantaram-piangonana dia tahaka izao. Araka nefa nambara moa dia tany Ataboka zany nisy ny fiangonana kely voalohany dia nifindra tao Ambohijafy tapi-tanàna izy io avy eo. Azo eritreretana fa tsy tena trano fiangonana ireo roa voalohany ireo fa mety ho tranon'olona fivatanandro Montpera ary ny angonan'ireo kristianina vitsivitsy voalohany tamin'izany fotoana izany. Koa rehefa nitombo isa ary ny kristianina sady nahazo ilay toerana nalalaka tamin'ny ray vazaha dia nanorana fiangonana kely sady lasa sekoly io. Dia nanaovana lamisa voalohany zany. Araka ny voalazan'ireo ray aman-dreny tsy tavela dia tamin'ny taona 920 sy 730 nanorenana ny fiangonana lehibe izay efa narodana koa ankehitriny. I Montpera Jean Baptiste Rakotobe, Orazana Maserafina no pretra nitondra teto.
azo inona ho marina tokoa ny filazana satria ny taona 1927 ka hatramin'ny 537 no mitantana distrika teto Fianarivou i Mopera Jean-Baptiste Rakotobe araka ny fanambarana tsoratra teny Tsaramasoandro. Raha izao tazana zao no zava-misy amin'ny trano fangonana vahaolona dia tianay mampafantatra fa tena herim-po manontolo ny vahoaka teto an-tanàna niaraka tamin'ny zanakam-pielezana zao ezaka ataona izao na ny fananganana ny rindrina na ny fananganana ny fametrahana ny renim-panina ipetrahan'ny tafo reny na ny fifidianana ireo tafo voapetaka ireo dia tena mbola tsy nahitana fanampiana avy any ivelany fa ezaka manontolo tetỳ an-tanàna sy ireo zanakam-pielezana ary ireo tsara sitrapoa sy mbola afaka nodododona no afaka nanampy anay. Eto no ampisehoana ianareo hoe manahoana ny fahasairanana sy ny atao hoe olana sedraina satria efa tamin'ny taona 2014 no niady fototra hatramin'izao zay hatreto no vitanay. Isaoran'Andriamanitra tamin'izay rehetra atao hoe famezam-pahasoavana meny anay tetỳ an-tanàna na dia nandalo sedra fitsapana mamiara atao anatin'izay dia nonay fa tsy verimaina akory zay ezaka natao fa hitondrahana fahasoavana ho an'ny taranaka manontolo. Araka ny fanazavan'ny Monsieur Richard catéchiste teo dia noho ny ezaky ny kristiana manontolo no antony navitana izao trano rindrina vaovao izay hitantsika mijoro ankehitriny izao ka toy izao ny ezaka izay efa nataon'ny kristiana hatramin'izay ka mitohy hatramin'izao fotoana izao. Misy moa ny hetsika izay fanao matetika tanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 toy ny ezaka rindran-kira na ny ataontsika hoe spectacle izay hetsika natao hitadiavam-bola hanohizana ny asa fanorenana satria araka ny tantara iaintsika teo dia ny taona 2024 no fotoana nanombohana ny asa fanorenana vaovao kanefa hatramin'izao dia mbola tsy vita ka noho izany dia mihetsika foana ny kristiana sy ny bureau filan-kevitra iarahan'ny fanentanany pretra izay miasa eto anivon'ny distrika ny amin'ny fitadiavam-bola. Dia manaraka izany ihany koa dia misy ny atao hoe hetsika tolon'omby izay efa fanao eo ihany koa ny concours de danse ny resaka voka-dehibe toy izany no asa fitadiavam-bola nentina nanatsarana sy nampandehanana ny asa fanorenana teto amin'ity ekara izay fikisam-bohijafy ity ka dia izany no antony hijoroan'izao rindrina vaovao sy zava-bita hita masontsika izao. Manarak'izay ny zavatra ho tanjona anay izao amin'izao fotoana izao dia ny anaovana ty asa fanafona ity mba ialana tanteraka amin'ny vanim-potoana fahavaratra satria raha misy fotoana izahay ao anatin'ny fotoana fahavaratra dia toy izao ny zavatra misy iainanay somary manipiramo izahay rehefa tonga ny fotoana fahavaratra tanatin'ity trano vaovao hitantsika ity satria ny tafo moa mbola tsy nisy raha teo dia tsy maintsy rehefa avy ny orana dia voatery tsy maintsy tonga maraina ny kristiana izay mafana fo miaraka amin'ny tompony andraikitra amin'ny fandaminana rehetra mialohan'ny Eucharistie masina. Dia izany no ezaka nataonay ho fampandehanana ny fiainam-piangonana sy fampandehanana ny fiainam-panan'ny kristiana eto amin'ity ekara izay fikisam-bohijafy ity ka dia misy mananteny izay fa ianareo rehetra izay manaraka izao fandaharana RDP-Live izao atsapa izay fahasoavana omen'Andriamanitra anareo ka ahafantaranareo izay tokony atao amin'ny fanolorana ny fanampiana rehetra na ara-bola io na ara-pitaovana na ara-pivavahana ihany koa satria izany no tena zava-dehibe eo anay mila ny torohevitra avy aminareo izahay ka dia manantena ny fifanampiana sy ny fiaraha-miasantsika rehetra. Itaona moa dia raha misy ny olona atao hoe malala-tanana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ka mahatsiaro tena fa manana didy amin'izao ezaka fanorenana ny tranon'Andriamanitra izao dia manantena anareo izahay ary manentana anareo hatrany ihany koa na eto Madagasikara na ny ivelany na toerana misy anareo ka mahatsiaro tena nareo fa mila ny fanampianareo izahay mbola betsaka izany miezaka tiana hotratrarina ny am-pialan-tanana moa izay tonga tsy maintsy ampiasaina avy hatrany mba ialany amin'ny fahataran'ny asa ho antsika rehetra izay mahatsiaro tena fa nandray ny sakramenta feno famen'ny eglizy dia mandray tanandroa ny fanampiana avy aminareo izahay mba hahafahanay mampandroso izao asan'Andriamanitra izao. Engane ianareo mba ahazo ny fahasoavan'Andriamanitra ahizarana izany ampitiavana marina dia misy manantena izany fifanampiana avy aminareo izany izahay.
raha misy ny fanampiana zay tianareo ataon'ny eglizy dia afaka mifanerasera isika ao anatin'ny commentaire. Io ihany koa moa ny RDB live manohana amin'izay fifaneraseratsika izay dia raisina tanandroa ny fanampiana avy aminareo mba hampandrosoana an'ity asan'Andriamanitra. Sika ihany koa manana page Ekaram-Bohijafy no page afaka ifampitafatsika sy ifaneraseratsika ao anatin'izay. Araka ny teny manentana antsika eto amin'ny district Fianareva dia ny hoe ny raiky miasa miandraka ankehitriny izao koa miasa. Masindajoany 5:770 ka izany indrindra no anentana antsika menakavy mba hifanolo-tanana iara-iasa mandrakariva mba ahafahantsika mamita an'izao andraikitra sy adidy lehibe ankin'Andriamanitra amintsika izao. Satria ny tao-trano tsy efa nirery fa mila ny fifanampiana, mila ny fifanohanana amintsika menakavy. Mbola ato anatin'ny fandaran'ny RDB live eto Ambohijafy izay misy ny Ekara Masinda François Xavier. Efa fantatrareo teo ny mombamomba azy sy ny tantarany ary ohatra amin'ny farandray ary ireo sehatra sy ny adidy sy ny andraikitra maro izay sahaniny eto amin'ny diocèse izay misy anazy arao ary. Teto aminay ihany koa dia efa nisy ireo pretra izay navoakan'ny eglizy. Ao ihany koa ireo izay mbola ao anaty fiomanana. Misy tamin'izy ireo moa pretra 3 mirahalahy izay avy any am-Pelezana toy ny Pera Edmond, Pera Christian ary Pera Romeo. Pera ihany koa dia efa misy Masera Marie Paul, Masera Dina ary Masera Narivo. Dia eo ihany koa ireo religiosy lahy izay mbola eo an-dalam-piofanana ankehitriny. Tany iray amin'izy ireo moa dia efa ho amasinina ho diakra amin'ny taona ho avy. Eto ihany koa dia efa maro ireo tanora izay mivondrona ao anatin'ny VDKT. Rafitra ao anatin'izany misy koto ny fanilo koral ny pservy ireo fikambanana rehetra izay misy tanora dia efa hita fa mivondrona tokoa ao anatin'io fivondronan'ny tanora io. Toy izany ihany koa vatra efa hita hoe mivondrona ao avokoa ny ankizy rehetra na anaty fikambanana na tsy anaty fikambanana. Ny novambra 5 no tonga teto amin'ny eglizy fikambanan-Drimasera Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion ary ny taona 23 kosa no nanorenan'ny fokon'olona niaraka tamin-Drimasera ny dispensaire izay tantanan'ny Masera ihany. Dia eo ihany koa ny sekoly paroisial izay tantanan-Drimasera eto amin'ny eglizy. Mariana ihany koa moa fa ny pretra Jean Simon Juda Rabemanatso izay efa nidomandry no nitondra ny fikambanan-Drimasera teto amin'ny eglizy Saint François Xavier Ambohijafy. Mahakasika ny kristianina tonga mivavaka eto aminay indray dia manodidina ny 700 eo no tonga miangona isan'ny alahady ary misy ABV 920 izahay ary faritra izay ao anatin'izany ny faritra Marie Madeleine Ankerana, Masimbavi Jean d'Arc Ambatomilony, Masinda Christophe Ambodivony, Victoire Rasomana Rivolontsambatra Atanety ary Masimbavi Barba Ambodify dia ny faritra Mandomanana izay arovan'ny Masinda Jacques Bertieux. Ny mahakasika ny fikambanana Masina sy ny Voameranasa dia hita hoe roborobo izahay eto satria maro dia maro ireo ankizy tanora izay miditra ao anaty fikambanana sy Voameranasa ka ireto avy ary ny fikambanana izay efa mijoro eto amin'ny fiangonanay. Ny MDMK, ny FTMTK, FET, AMMLT sy AMLT ary ny Franciscaine sy ny Antily, ny Fanilo ary ny SACEM. Mahakasika ny Voameranasa indray dia ny Sevada, ny Valia, ny Pservia, ny LMK, Voafafia, ny Sakristine ary ny Koral. Taorinan'ireo pretra jesuita izay namakilay teto dia efa maro tokoa ireo pretra malagasy izay nifandimby teto. Tao anatin'izany i Mopera Jean de Dieu Rawelson izay efa archevêque-ntsika eto amin'ny diocèse Antananarivo ankehitriny. Dia tao ihany koa i Pera Juda, Pera Paul Max, Pera Raphaël, Pera Alfred, Pera Adrien ary ankehitriny moa dia i Pera Daniel Richard rafenomanana ny curé eto amin'ny district'ny Fianareva. Raha mahakasika ny hetsika andraisana anjara eto amin'ny diocèse dia anisan'ny mampalaza na taty Ambohijafy ny mahakasika ny hira gasy tanterahana tany Ambiatobe, mahakasika ny olo-masina Jacques Bertieux nazahoanay laharana voalohany tamin'ny andron'ny Monseigneur son éminence le cardinal Cayetan Razafindratandra. Dia taty aoriana ihany koa izay dia nandray anjara tamin'ny famoronana hira gasy ihany koa tamin'ny olon-tsambatra Victoire Rasomanarivo. Dia teo ihany koa ny olon-tsambatra frère Louis Rafringa izay nitanterahana Voatsoela dia nandray anjara ihany koa ny Ekara teto amin'ny Ambohijafy.
Mahakasika ny adidy sy ny andraikitra koa dia anisany mandray anjara mavitrika ny fiangonana eto amin'ny eglizy satria misy ireo rakitra miakatra eny amin'ny diocèse, ny distrika dia manatanteraka izany avokoa izay. Ohatra ny fanatanterahana ny rakitra faharoa isaky ny alahady faharoa dia rakitra ezaka isaky ny alahady faharoa izay rakitra miakatra eo amin'ny diocèse. Eo ny valopin'ny diocèse izay mandray anjara izay ho an'ny fanampiana ireo seminaire zandriny ny propéditika dia samy mandray anjara avokoa ny kristianina eto aminay. Tsy adino ihany koa ny fizakana sy ny fiahina ny asina miakatra eo amin'ny distrika sy ireo adidy miakatra eo amin'ny distrika. Eo ihany koa ireo rakitra miakatra isam-bolana toy ny sepala, zaza missionnaire, ny FFKM dia manatanteraka ireny izahay sy ny kristianina rehetra. Na dia eo aza ny fanatanterahana an'io adidy io dia totosa sy mandefa izany adidinay miakatra izany izay ho fiombonana eo amin'ny diocèse, ny distrika ary ny fileovana. Eny ara dia toy izany ara ny momba ny ambojafy sy ny fiainan'ny eglizy ety aminay ety. Hoe dia rahasoa Antsimenakavy ary eto dia manoro lalana kely ho Antsimenakavy izay maniry akaivalaka aminay na ho tonga aty mba hitsidika anay. Dia ny bus dia eo Ampefoloa eo ampitan'ny hôpitaly Asira eo amin'ny vavadin'ny Fidy. Eo mandray bus dia misy hoe ambojafy mihitsy eo. Eo mandray dia tonga etỳ an-tanàna mihitsy ny bus dia miakatra kely fotsiny faikarana dia hoe tazana eo amin'ny stationnement ny fiangonana izay vao atao dia ny raha soanareo mba ho tonga soamantsara aty aminay. Dia farany moa dia eto dia maneho fisaorana an'ireo rehetra izay efa nivarimana taminay tao anatin'izay taona maromaro efa 10 taona mahery izay teo amin'ny fanomanana sy fiarakarana ny fananganana ny tranon'Andriamanitra io. Dia misaotra an'izay rehetra mbola mieritreritra ny hanampy sy hitondra fanampiana ary tolo-tanana ho anay. Dia toy izany koa eto dia manaritra amin'ny fisaorana sahady ho anareo rehetra izay manaraka ny page ny RDB live ary farany dia farany moa dia manaritra amin'ny fisaorana ho an'ny mpiasan'ny RDB live dia mankasitraka mankatelina tamin'ny fitiavana dia Andriamanitra manankareo-pahasaovana amaly fitiavana antsika menakavy dia samy ten'Andriamanitra daholo tompoko.